Manona ny fiadanan-tompo ho aminao sy ny ankonanao izay manaraka izao fandaharana izao. Ao anatin'ny fotoana izay hiarana mivavaka isika ankehitriny ary aza adino fa rehefa mivavaka isika dia miaino Andriamanitra. Manasa anao hiaraka iombam-bavaka aminay amin'ity anio ity. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, Andriamanitra lehibe ianao. Ankehitriny dia misaotra anao izay noho ny fitahianao sy noho ny fahasoavanao ary noho ny fanambinanao, satria noho ny fahasoavanao no nahatoa izao anay tsiraray avy. Ankehitriny dia mivavaka manokana ho an'ny mpanaraka izao fandaharana izao. Ianao amin'eo ny hatsaranao eo amin'ny tsiraray avy. Ary mivavaka manokana ihany koa eo ny amin'ny tantananao, ny onjam-peo dia ny radio Oasis nandritra izay 5 taona lasa izay. Ray misaotra fa na dia teo aza ny fiakana maro samihafa dia ny vimbina sy ny tantana izany onjam-peo izany ianao. Isaoranay lehibe ihany koa ianao satria tontosa soma tsara ny fanombohana, ny fankalazana sy ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy, ny fankalazana ny 5 taona izany radio Oasis izany. Ny any fandrianay dia hitantana izany hatrany ianao. Hitantana ny mpiasa tsiraray avy ao anatin'izany ianao. Hitantana ny mpiaino tsiraray avy ianao, ka hitarika ny tsiraray avy ho amin'ny famonjenany ny fisiany izany radio Oasis izany. Ny vavaka dia tononona sy angatana noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.